Miarabantsika indray rakizy, salama tsara daholo ve? Hiaraka eto indray tsika ao anatin'ny fotoana fohy izay natokana ho antsika. Nafinaritra le hira teo efa hira vavaka iny. Sa mbola tianareo hivavaka indray tsika? Andao ary hivavaka e! Vavaka tsika ary. Andriamanitro, misaotra anao izay fa afaka indray hafatra avy aminao indray antian'io ity. Ny fandarana rehetra izay ho arahanay dia mba hitondra fitombona ho anay, na amin'ny ara-tsaina, na amin'ny ara-batana, na amin'ny ara-panahy, indrindrindrindra amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay vavaka. Amen. Entiko rakizy, ny fandaharana izay ho raisintsika dia hanampy antsika, hampitombo antsika amin'ny lafiny rehetra. Ny ara-panahy eo ihany ary tena ilaintsika mihitsy fa tian'Andriamanitra raha ankizy mitombo amin'ny lafiny rehetra isika dia makasika an'izay daholo ny fandaharana izay ho arahantsika. Misy fanontaniana rakizy tiako apetraka aminareo mialohan'ny hidirantsika amin'ilay lohahevitra. Efa nisy taona ve nareo rakizy nanao hoe ohatrany tsy mety daholo rangahy izay zavatra ataoko Izay zavatra ataoko dia ohatrany misy miteny foana, na hoe ohatrany maneno sahona daholo rangahy izay zavatra atao Izany maneno sahona izany ve ny ankizy? Ny tanora ny lehibe mety efa mahay an'izany. Ny dikan'izany dia hoe raha misy zavatra ataonao anankiray dia misy miteny foana ianao hoe na misy manakihana foana ianao, na hoe misy meme foana ianao amin'iny zavatra iny. Dia ohatrany tsy mety daholo izay zavatra atao Efa nandalo an'izany ve nareo? Tsy haiko aloha nareo rakizy fa betsaka ny olona nandalo an'izany. Dia mahatonga amin'ilay fanontaniana mipetraka hoe fa inona ary mety Dia izay no lohahevitra antsika androany. Inona ary ny mety? Tantarana ankizy anankiray no horesahantsika, hijerevantsika n'ilay hoe inona ny mety, ahafantarantsika n'izay tokony atao sy mba hijerentsika n'izay tokony hizorantsika. Inona re mety? Izao ary ny tantaran'ilay ankizy na ataontsika hoe efa tovolahy anankiray izy netom-boany aloha dia izao. Ohatra nareo rehetrarehetra dia tao anatina ankohonana anankiray. Tao aloha nisy an'i dada sy neny. Andeha ataontsika hoe Rasonina sy Raketaka izany aloha ny anaran'ilay dada sy neny. Tao no nisy an'izy mivady ary efa nivady efa ela zareo ireo mbola tsy nahazo zanaka. Efa 10 taona zareo nivady izay vao nahazo zazakely anankiray. Faly be mihitsy zareo. Nahazo zaza ihany tsika. Dia sady amin'izay lehilahy ilay zaza. Izany ka hoe naniry zanaka ka tera-day nahazo zazalahy kely anankiray izy. Iza hozy nareo nataony anarany? Timoty. Nataony hoe Timoty ny anarany satria mantsy dada sy neny tena tia mivavaka. Dia tiana raha ohatra ka mba hanam-pahendrena tahaka an'ilay Timoty ao anaty baiboly ihany koa i Timoty keliny zareo. Dia notaizana tsara izany i Timoty tamin'ny lafiny rehetra tahaka anareo ihany koa rakizy. Na ara-tsaina io, na ara-batana io, ary tsy adinony mihitsy ny ara-panahy. Nampianarina ny baiboly, nampianarina mahakasika fitiavan'Andriamanitra i Timoty kely. Dia nitombo rakizy i Timoty kely. Efa tanora kely izy amin'izao, izany hoe teo amin'ny 15 taona teo. Tena tovolahy miavaka tokoa Timoty satria mahavitribitrika izy mahatanjaka ary sarika ihany koa. Efa nandeha nianatra foana izy Dia rehefa tany am-pianarana izy dia natsoiny namany hoe Tim. Tim hono. Fa nafoezana n'inona izany? Timoty? Fa saingy izao zareo sy ny namany lehilahy mitovy aminy manao baolina zareo. Tena mpanao baolina. Dia atsiarovan zareo an'ilay teny anglisy hoe
team le izy nidikan'izany hoe ekipa satria zareo tena ekipa be mpanao baolina ary tena tia zareo mihitsy ny miantso an'ny team ho ekipany satria i team mahay baolina be sady mavitribitrika ery. Tena nafinaritra mihitsy ny fifandraisan'ny team na i Timoty zany sy ireo namany tovolahy. Fa nanana olana kely izy rakizy teo amin'ny fifandraisana amin'ireo namana mpiara-mianatra tovavy. Fa inona ozy nareo zavatra niseho? Aika ity Timoty kely ity na dia 12 taona azy efa be volo fotsy. Nisy volo fotsy izy. Betsaka ny ankizy ny misy an'izany hoe mbola tanora izy mbola kely dia be volo fotsy. Dia na ny anin'ny ankizy vavy izy hoe bain nataony ankizy ohatrany hoe antitra zany dia nataony hoe bain. Tsy tiany Timoty mihitsy rakizy zany zavatra zany. Soreny izy ary tezitra mafy mihitsy. Lasa nitantara tany amin'ny namany tovolahy izy hoe mandreraka anahy mihitsy rangahy zany ataon'zareo zany ty volo fotsiko ty koa zany tena mahasositra mihitsy fa lazainy zareo fa baina hony dia ozy izy indray ny tovolahy namany. Zao le ty atao kakaso mihitsy n'le volo dia zao asiana mijanona atao ohatran'ny sarina baolina. Zany hoe sasany banga, sasany misy volo fa ohatran'ny sarina baolina. Amin'izay koa nge ny ekipa rehetrarehetra manao an'izay daholo. Nieritreritra tsara i Timoty, ohatran'ny hevitra mety zany avy hatrany izy dia nandeha tany amin'ny mpanety dia nataony baolina rakizy ny etom-bolony. Rehefa tonga tao an-trano izy dia bediny dada sy neny. Fa inona koa rety kakaso aingany io. Dia netezana daholo le volo natao sola be. Tsy nety indray iny. Rehefa afaka elaela ndreraka izy dia naniry le volo. Rehefa naniry le volo dia mipoitra indray le inona le volo fotsiny Timo. Dia tonga indray fanarabiana. Kivy Timoty, ohatrany tsisy zavatra mety daholo izay atao. Dia nitaraina tany amin'ny dada sy neny izy. Dada sy neny sahirana mihitsy lazainy ankizy fa baina foana za hony antitra nefa zara mbola kely. Dia ozy izy dada sy neny indray. Mandeha ara makany amin'ny mpanety volonao dia lokoy Dia Timo moa zany na i Timoty zazapakatoa dia lasa izy nandeha nakany amin'ny mpanety tany amin'ny mpanao volony. Dia ozy izy indray le lampanao volo tao. Zao mety aminao. Aleo lokontsika brun ozy izy. Brun ombre zany hoe somary mazava zany, somary ohatrany hoe fotsy ihany, ohatrany hoe gris, ohatrany hoe hafahafa zany le lokon'ny volo. Zany hoe ataony ankizy lamaody amin'izao fotoana izao reny lokoina le volo. Dia tsy nandà moa zany Timoty fa dia nilokoina le volo. Tonga tao an-trano gaga indray dada sy neny. Hay tena diso ihany tsika ozy izy dada sy neny fa tsika tsy mba niteny hoe lokoy mainty izy io. Eny dia tsy nibedy azy izy aloha. Fa ohatran'ny nanevanevana azy ihany le volo dia tsy niteny ihany aloha dada sy neny. Fa zava-doza rehefa tonga tany am-pianarana indray Timo na ny anin'ny ankizy indray. Niverina indray reto ankizy vavy niteny hoe tsy bainina intsony indray tamin'izay fa ozy izy hoe Timo vazaha. Nalahery indray Timo. Ohatrany tsy mety daholo zany izay zava-misy rehetrarehetra. Inona reny tokony ataoko ny hafa foana ve zany no nibaiko no mibaiko n'izay tokony ataoko? Ny atao rehetra mantsy misy tsinony avokoa. Maninona moa raha mba mijoro amin'ny hevitro amin'izay zahay ary mijoro amin'izay tokony ataoko na izay tiako atao? Inona reny tokony ataoko dia nieritreritra mafy teo izy. Kivy izy tsinona satria ohatrany tsy mety daholo ny zavatra atao. Satria moa Timoty rakizy zaza notezana tamin'ny fivavahana ary nitezany dada sy neny tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia tsaroany fa mila mivavaka izy. Torohevitra avy amin'Andriamanitra no andeha arahako izy satria raha ny tenin'Andriamanitra dia tena tsara hitokiana satria Andriamanitra tsy mba diso izany.
dia hivavaka ozy izy Timoty. Dia nivavaka Timoty, inona ny ataoko Andriamanitra? Dia natsiaro tampoka izy rehefa vita mivavaka. Ay moa dada ozy izy manana concordance. Inona ary zany rakizy? Zany ange karazana dictionnaire hijerevana momba ny Baiboly. Amin'izao fotoan'izao efa any anaty telefônina, mikaroka fotsiny tsika teny dia hitany hoe momba zao dia asehony eo daholo izay natoko sy andininy mahakasika an'ilay izy. Dia lasa izy naka an'ilay izy tany amin'ny dada dia nisokafany, andeha ho jereko momba ny volo. Dia nisokafany, volo io ny misy momba ny volo. Ay, faly be izy, hitany tao koa momba ny volo fotsy. Tena voalaza ao Baiboly ny volo fotsy. Io ao amin'io abolana toko 9 faraiky amin'ny 30. Nisokafany aingana amin'ny Baiboly, nisokafany aingana amin'ny Baiboly. Dia nivakiny ilay ohabolana toko 9 faraiky amin'ny 30. Dia izao no hitany tao. Satro-boninahitra tsara tarehy ny volo fotsy. Ao amin'ny lalan'ny fahamarinana no azahoana azy. Oe! Satro-boninahitra tsara tarehy ny volo fotsy. Faly be mihitsy i Timoty. Aika izany tsy mahamenatra ilay izy. Tsy andriny amin'izay nandehanana tany am-pianarana. Nety ny Baiboly. Jerenareo tsara be kay manana volo fotsy, satro-boninahitra tsara tarehy. Dia tsy nirara intsony raha natsoina ankizy hoe bainina ary izy. Nirehare ny amin'ny volo fotsiny izy ary tsy sanana ny any azy tsony ireo namany. Zany rakizy ny fiainan'ny Timony na i Timoty. Rehefa navelan'ny hafa no mitsara ary manahirana azy ny zavatra ataon'ny hafa dia sahirana izy teo amin'ny safidiny. Inona ny safidinao? Rehefa tao maneno savana ny zavatra rehetra na hoe tao ohatran'ny tsy mety daholo ny zavatra atao fa misy miteny foana, dia inona ny mety? Andeha alaitsika ny torohevitra Timony. Maninona aloha? Mivavaka aloha. Torohevitra avy amin'Andriamanitra no tena tsara indrindra. Andeha nge jerentsika ny toko sy andininy anankiray Salamo 3:7. Salamo 3:7 andininy 10. Salamo 3:7 andininy 10 dia izao no lazainy. Ampianaro anao ny sitraponao aho, fa ianao no Andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina. Aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina. Iza ny tianao hampianatra anao sy hanoro hevitra anao? Andeha isika hanao tahaka ny mpanao salamo anao hoe ampianaro ny sitraponao aho, fa ianao no Andriamanitro. Ny torohevitra izay omen'Andriamanitra rakizy no tsara indrindra. Tsisy diso mihitsy izany. Ary dada sy neny dia mampianatra antsika mandrakariva ireny torohevitra omen'Andriamanitra ireny. Ny any am-piangonana, ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika. Ao amin'ny Baiboly dia tsara daholo ny torohevitra. Dia izao ary aza manaiky ho aheliny ahoana moa zany? Ailangilany alon-drano. Zany hoe ohatry ny any anaty lakana ianao zany dia tongilanato dia izay lazain'ny hafa rehetrarehetra dia ataonao daholo. Fa aoka ho tadidina, aoka ho fantatrao tsara sy ho tadidinao tsara fa ny safidinao dia miankina amin'izay ny hoavinao. Ny hoavinao zany dia arakarak'izay safidy ataonao, mijoroa amin'ny hevitrao izay toroan'Andriamanitra anao. Aza manaiky ailangilan'ny hafa, fa rehefa fantatrao fa ity torohevitra omen'Andriamanitra dia arao izany. Inona zany mety? Zay ny falany. Zay no lazainareo zay ny sitrapon'Andriamanitra
no mety. Mino azany fa andray fanapahan-kevitra sy safidy tsara ny ankizy ny tanora ny lehibe tsirairay avy. Dia mirary soantsika indray zany rehefa avy eo tsika dia hiaraka amin'ireo namantsika izay mifandimby eto izara amintsika ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Fa zao aloha andeha hoentintsika mbavaka ny loha hevitra izay ny arahantsika. Vavakantsika zao Andriamanitra misaotra anao zahay fa nampianarinao hoe tsara raha tsy manaraka fahatany izay tenenin'ny hafa izahay. Tsara raha manontany anao foana izahay. Andriamanitra, tario lalana amin'ny alalan'ny fanahinao izahay. Ampio izahay mba hijoro mahatoky aminao, tsy anaiky ho ailangilan'ny zavatra hafa avy any ivelany. Dia apetraka eo aminao ary ny safidinay. Tario ny ankizy tsirairay avy mba hanao ny tsara mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Clap your hands, stomp your feet. Everybody sing this song with me. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Atao anatin'izay mahay indray isika raka izy dia hianatra hoe ahoana ny fomba anamboarantsika an'ity carte de vœux ity, hiara-pahantsika ny namantsika na tratra ny tsingeritaona nahaterahany. Inafy ary no fitaovana ilaintsika. Mampiasa taratasy isika, mampiasa colle, mampiasa hety ary mampiasa feutre. Andeha ara horaisintsika voalohany ary ny taratasy. Taratasy A4, izany hoe ilay taratasy vidintsika eny an-tsena ireny ndraiky izy no ampiasaintsika. Dia ny anaovantsika azy voalohany ho aforisitsika anankiroa ilay izy. Avalintsika anankiroa zany ilay taratasy. Avy eo ilay iray eo amboniny iny avalintsika manana endrika akorodao. Rehefa vitantsika hatramin'ny farany ilay izy raka izy dia manana endrika tahaka izao zany isika. Ilay avy ao ambaniny mahitsy tsara, ny eo ambony kosa dia tahaka ny endrika akorodao. Dia eo afovoan'ilay akorodao atambatritsika, izany hoe araikitritsika manana endrika tahaka an'izao hitantsika amin'ny sary izao. Dia eo no ampiasaintsika colle raka izy satria ho araikitritsika zany eo amin'iny afovoany iny. Rehefa azontsika izay endrika izay raka izy dia andeha ho avelantsika eo iny fa raisitsika ilay taratasy tsy mitovy loko aminy dia ho aforisitsika anankiroa ihany tahaka ny tamin'ilay taratasy voalohany teo. Rehefa voaforisitsika anankiroa ilay izy dia mbola avalintsika fandroany indray. Mivalina efatra zany zao ity taratasy ity ary ny hamaranantsika azy dia ho avalintsika manana endrika telo zoro ilay taratasy. Dia mampiasa feutre isika manositra boribory ery amin'ilay ambonin'ilay taratasy. Dia
mandray entina ankizy ary manety manaraka niny soritra iny. Rehefa voaentintsika dia sokafantsika dia mahazo endrika tahaka an'izao isika rakizy, endrika fo mitambatambatra ary hosoritatsika manaraka ny fivalonan'ilay taratasy. Arahantsika tsara ny sisiny mba hahatonga an'ilay sary hivoaka tsara. Inona ny sary azontsika rakizy? Mahazo voninkazo tsara tarehy isika rehefa narahantsika tamin'ny feutre ny sisin'ilay taratasy. Ary ity voninkazo ity no andeha hanaovantsika haingon'ilay kartantsika teo. Etezantsika eto amin'ny sisiny eto dia ho apetatsika lakaoly. Rehefa voaositra lakaoly le felany anankiray dia atao mifanindry ny felany anankiray manaraka eo. Izany hoe lasa somary miletika kely izany eo afovoan'ilay voninkazo rehefa vita izay fametahana lakaoly izay. Dia eo amin'ilay nasiantsika lakaoly tamin'ilay papier teo no ametahantsika an'ity fleur kely ity. Ataontsika décoration mahafinaritra kely, miavaka kely izany ity fleur vao avy namboarintsika ankizy ity. Dia ho apetantsika eo amboniny eo ilay fleur tsara tarehy namboarintsika teo. Rehefa mipetaka tsara eo iny dia andeha ho tohizantsika ary ny fanaingona ny kartantsika. Maka marikara ary isika rakizy, arak'izay loko itiavantsika azy dia haingontsika arak'izay fomba itiavantsika hanaingona azy ihany koa. Izany hoe malalaka be izany isika ankizy araka ny safidy itiavantsika hanaingontsika azy. Fa ny antsika eto dia asiantsika sarina fo izay maneho fitiavana amana, fitiavana ny dadana, fitiavana ny neny. Dia rehefa vitantsika rakizy izay haingony tiantsika napetraka izay, rehefa afa-po tsara isika hoe izay no nanaovako anazy, dia mandray marikera indray isika dia manositra an'ilay soritra hoe happy birthday. Afaka ataontsika fanomezana amin'ny tsingeritaonan'ireo olona akaiky antsika ity rakizy. Fifaliana indray rakizy no ahafahana manatrika anareo indray ankehitriny. Andehantsika hiresaka momba ny fahasalamana. Amin'izao fotoana izao dia rahantsika malala fa be dia be ny aretina mahazo antsika, mahazo ny olona. Dia mahasorena izy ireny satria manelingelina ilay fifaliana izay omeny Jehovah antsika. Sa tsy izany? Ie. Dia androany tsika hiresaka zavatra mpahazo antsika matetika, zavatra iainantsika matetika nefa ny azo soroana tsara. Fitandremam-pahasalamana no andeha hoentina eto amintsika androany dia ny momba ny lelo. Mahasositra ny misy lelo rehefa hitan'ny olona ianao dia toy fa fao lelo fa be lelo be ianao, dia menamenatra ery tsika satria ataon'ny olona hoe voretra. Kanefa rakizy tsy tena hoe favoretrana ny fisian'ny lelo, fa noho ny zavatra somary mikorotana kely ao amin'ny lohantsika ao dia ao amin'ny tenantsika ao dia izay no mampipoitra niny lelo izay rano kely ny sasany, indraindray ohatrany lasa mivadika mavomavo ratsiratsy izany. Izay no mahatonga an'iny. Dia andeha hijery zavatra kely tsika androany, inona no atao mba hahatonga atsika tsy ho be lelo. Tsy miresaka ara-medicine izany tsika izany izao, fa ny tena resantsika dia hoe fomba tsotra ahafahantsika manala ny lelo eny amintsika. Tsy miandry olon-dehibe, tsy miandry ny olona tena hoe fa fao ny lelo, fa isika ihany dia afaka mitandrina, afaka miala amin'ireny lelo ireny. Iny ary ny tokony atao. Vao mifoha amin'ny maraina dia misotro rano aloha,
de rehefa aveo de mandeha makao amin'ny dosy efa mahay an'izany zaza mihoatra ny efa taona de efa mahay an'izany mandeha makao amin'ny dosy de maka lamba mando lamba zany de asiana rano tsy tsifina be nefa tsy atao be rano be de sasana iny orona iny boribory amin'ny orona iny zany sasana amin'ilay lamba mando de somary asitrika kely eny anatin'ny orona mihitsy ilay lamba mando tsy manisy ndelo mafy be fa izay no ataonao alaina ny lamba mando no lemana tsy aolana mafy kanefa tsy feno rano be de fafana iny manodidina ny orona iny de rehefa aveo ihany koa alaina ihany koa lamba anankiray na zoron'le lamba teo ihany lamba anankiray hafa mihitsiny atao samy hafa ny anadiovana ny orona de lamba hafa mihitsy indray alaina de atao ohatr'izay ihany koa alaina de lemana rano fa tsy atao be rano mitsororika fa lemana rano de apetapetaka amin'ny maso de atao aloha maso ilany akombona de rehefa aveo de ahiratra kely de ao anaty lamba ao petapetahana vita ny ilany de atao indray ny ilany petapetahana amin'ny lamba mando de averimberina izay fihetsika izay averina intelo na averina inefatra de atao indray ny ilany elaela kely eo amin'ny dia 5 sekondra manisa 5 eo ianao de averina indray ny ilany de averina toy izay de rehefa vita izay de alaina indray mandeha indray le rano atao tamin'ny orona de lemana indray mandeha indray de sasana manodidina ny orona sasana tsy foana mafy be fa sasana manodidina de sikirina indray mandeha indray ny orona zay natao isa maraina de manao an'izay zaza efa taona efa manomboka mahay fa ndray aman-dreny ihany koa afaka manampy ny zaza madinika kely averiko indray mandeha le atao vao mifoha maraina de misotro rano aloha tsara raha rano matimaty ny sotroana iny zany aloha mety ny olon-dehibe ny manome an'iny zay arak'izay laninao fa raha malany ray very ianao tena tsara de rehefa aveo amin'izay maka lamba mando tsy lamba lena be ary tsy lamba maina be maina ny fiazana be fa lamba mandomando mbola misy rano kely de fafana ny orona atao boribory de fafana tsara de rehefa aveo atsofoka amin'iny ny tanana amin'iny lamba iny ny tananao ihany de efa mety atao ny akikely ny tena mety de atsofoka sasana ny amin'ny orona de atao toy izay koa ny ilany de rehefa vita izay de maka lamba hafa anankiray de lemana tahaka n'iny ihany de atao indray amin'ny maso apetapetaka amin'ny maso de apetapetaka amin'ny maso akipy aloha amin'ny voalohany de ahiratra indray rehefa aveo de akipy aloha amin'ny voalohany de ahiratra de apetapetahana rano de rehefa averimberina indimina ohatr'izay ny amin'ny maso de rehefa vita zay de iverenana laina indray ilay lamba mando natao tamin'ny orona sasana le izy isaky ny avy ampiasaina de sasana kely de averina indray sasana ny orona de sasana ny ao anaty orona de zay ny amin'ny maraina de azadino ny mitondra mosoara aza misaraka mosoara mihitsy de ny tsara mosoara jeté no ampiasaina misy mosoara jeté le mangamanga ny fonony fa mosoara blanc filazan'ny olona azy mosoara blanc de reny ny ampiasaina de rehefa mba avy namafana lelo intelo reny na ohatr'izay intelo eo mifarafabetsany de arina de mamoaka anankiray indray de ohatr'izay hatrany aza misaraka mosoara mihitsy zany isika ankizy na mandeha mianatra na mandeha milalao na andeha hitsangatsangana iaraka amin'ny dada sy neny de aza misaraka mosoara izay zany aloha ny amin'ny iny resaka fahasalamana iny andramone na ny olon-dehibe ary afaka manao an'izany atoroy dada sy neny atoroy zany nampianarina anay tao amin'ny fahasalamana tamin'ny fotoanany ankizy fa na ny lehibe ary dia afaka manao an'izany fa sady mahatsara ny ao anaty orona zany no manatsara ny maso no tsy de mahabe loatra ny lelo izay mitsororika amintsika de maniry fa mba
ampiatra n'izany ny ankizy rehetrarehetra ary hanorony namany ihany keo satria be deaibe ny namantsika tsy nahita be deaibe ny namantsika tsy naheno an'izany torohevitra tsotra dia tsotra izany kanefa mahasoa dia ampitao amin'ny namana ampitao amin'ny ankizy izay any am-pianarana any ampitao amin'ny olon-dehibe ihany koa fa mahasoa antsika rehetrarehetra ny fampiasana lamba mando anasana ny orona amin'ny maraina sy atapitampina maso rehefa avy eo sady manatsara ny any amin'ny orona zany no manatsara ny maso ihany koa dia mirary soa antsika rehetra ankizy ary mirary fampiarana mahafinaritra ho antsika tsiraray avy. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. And if I were a robin in a tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were a fish in the sea, I'd wiggle my tail and I'd giggle with glee. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were an elephant, I thank you, Lord, by raising my trunk. And if I were a kangaroo, I'd just hop right up to you. And if I were an octopus, I thank you, Lord, for my good looks. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. If I were a wiggly worm, I thank you, Lord, that I could squirm. And if I were a crocodile, I thank you, Lord, for my big smile. And if I were a fuzzy wuzzy bear, I thank you, Lord, for my fuzzy wuzzy hair. But I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. 'Cause you gave me a heart and you gave me a smile. You gave me Jesus and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. Hitantsika amin'izao raika izy fa patalohan-dehilahy anankiray no andeha ianarantsika manorina atao amin'ny zamandamy mandroany. Toy izao io pataloha io rehefa avy sasana fa ianarantsika hoe ohatry ny ahoana arany famalomana pataloha mba hahatonga anazy hivalina tsara dia raisina tsara ny zoron'ilay pataloha toy izao dia aforitra tsara zany ty atao amin'ny bragetiny ty no aforitrantsika voalohany dia atsangana ny pataloha dia adaboka amin'izay dia aforitrantsika voalohany dia miforitra faharoa dia milamina ny patalohantsika androany. Inona indray ara no hojerentsika ao anatin'izany volana ohabolana malagasy anankiray no andeha iarahantsika mianatra amin'ity any ity dia manao an'izao ilay izy rakizy avy fijery Andriamanitra ka mahita ny takona avy fijery Andriamanitra ka mahita ny takona. Inona no tian'izany ohabolana izany ampita amintsika rakizy? Andriamanitra io dia mahita ny zavatra rehetra izay tsy hitantsika olombelona. Ao amin'ny Baiboly ao dia misy tantara iray miresaka mahakasika an'izay. Andao horenesika izay tantara izay. Tantaran'ny Joba rakizy. Iza moa Joba izay ary inona no nampiavaka azy ao amin'ny Baiboly ao? Joba dia lehilahy marina ary mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy. Izy ihany koa dia nanana harena be dia be mihitsy, nanana zanaka 10 izy ary nanana mpanompo maro be.
ny zavatra nisy anefa no endrikendrehan'ny satana i Joba hoe no i Joba manan-karena fotsiny eny hoe mahatonga azy tsara toetra ohatriny hoe no ireo arenany be deaibe ireo no mahatonga azy mahitsy sy matoky amin'Andriamanitra. Dia nomen'Andriamanitra lalana raka izy satana mba hanome fitsapana ho an'i Joba. Inona ny zavatra nataon'ny satana? Nataony voalohany aloha no foanany ny arenan'i Joba rehetra, ankoatran'izay maty daholo ihany koa le zanaka 10 izay zanak'i Joba teo. Inona nefa nataon'i Joba? Vao maika izy raka izy nifikitra tamin'Andriamanitra, vao maika Joba tena nahatoky tamin'ny fanompoana sy ny fanarahana an'Andriamanitra. Ary nitady hevitra indray satana hoe inona indray natao mba handavonan'i Joba. Nasiany vai indray tany etapin-doha hatrany am-paladian'i Joba. Fa dia mbola nifikitra tamin'Andriamanitra hatrany raka izy i Joba. Kepoka teo satana, fa Andriamanitra kosa nitahany Joba ka naverina tamindray ny fananana rehetra. Notahian'Andriamanitra mihoatra noho ny tamin'ny lasa azy izy ary nomena zanaka 10 mianadahy izay tsara tarehy indray Joba raka izy. Dia izay indray raka izy nylesitsika tamin'ity anio ity hoe Andriamanitra nahita n'ilay niafina indrindra tao amin'ny Joba, izay ilay ohabolana hoe Andriamanitra dia avy fijery ka mahita ny takona rehetra. Izay indray ara ny fandaharantsika raka izy. Mino fa nafinaritra anareo amin'ny manaraka indray tsika anaraka zavatra hafa dia mirary soa anareo mandra-piona indray. For that flame of living fire which shone so bright in sense of raisinao fifaliana sy tompontsoatrany ny tafaraka aminao izay lina nona sy mangetaheta ny fahamarinana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ary dia raisinao tompontsoa ihany koa ny fananana ny pasteur Fanerandre Paratina izay manaiky rano fitaovana ampiaratan'Andriamanitra
hitondra ny fahatsaran'ny teniny ho antsika mianakavy. Miarabanao pasteur tonga sondray atao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao namanatinoa ary amin'ny fifaliana ihany koa no iara-pananao izay tena manana faharetana ary indrindra fahalianana ny fandiniana ny ten'Andriamanitra nandritra izay fotoana lavalava izay. Eny ary veloko efa tsy andrintsika rehetra mihitsy ny anarahana ny toy ny fandarana satria hitantsika teto tamin'ny farany hoe taorinan'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mira zotra tamin'izay ny faharovitan'ny efitra lamba nanasaraka ny masina sy ny masina indrindra dia misy fanazavana teolojika izay nentin'ny pasteur André Paratina Fanera ho antsika inona ny dikan'izay, inona no miandry antsika aorinan'izany fotoana lehibe sy manetriketrika teo amin'ny tantarany famonjena izany. Mitoy ny fandarantsika ary raha sitrapon'Andriamanitra dia tia ny fandarana farany iresantsika ny fitoerana masina iny ao anatin'le lohahevitra lehibe hoe Kristy fahamarinantsika. Koa omenonao avy hatrany ny fitenenana pasteur mba hitondra ny toy n'izay famelabelarana izay. Inary ndao atombotsika ny amin'le resaka natomboka teo namanatino le hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tritra ny efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina. Dikan'izay tsy nisy intsony zany tao amin'ny fitoerana masina io zany dia tiatany tsy hisy intsony ny masina sy ny masina indrindra. Ansika lisy tsy hisy intsony ary aveo nefa zany zavatra voalaza sy niseho hoe maty Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana nalevona nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra. Dia rehefa niakatra any an-danitra Jesosy taiza izy no niditra, taiza izy no mipetraka. Mazava le voalaza ny ten'Andriamanitra dia ao amin'ny Hebreo no vakitsika somary mamerina ketsika zany sy manazava an'izay. Ao amin'ny Hebreo toko 5 dia izao no voalaza ny ten'Andriamanitra Hebreo toko 5 ny 2:1 sy ny 2:10. Hebreo toko 5 ka ny 2:1. Zao no vaky ny teny ny 2:1. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ao amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernankely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataon-tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. 2:10. Ary tsy mba nitondra rano sy lahy sy ranjan'akomby izy fa ny ranony tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Sao raha tompoka eo zany tsara marena namanadinao mahafinaritra be ilay ten'Andriamanitra satria tena mazava tsara ilay izy hoe ny mpisorona be tamin'ny teto an-tany mitondra raha izy ranon'zanak'ondry miditra ao amin'ny masina indrindra, miditra ao amin'ny masina indrindra, mitondra raha, mpisorona be indray mandeha isa-taona manao fanavotana izay letsotsika hoe andro fanavotana sady zay tamin'ny fitoerana masina teto an-tany zany zay indray mandeha isa-taona. Dia voalaza eto hoe Kristy kosa ozy izy rehefa tonga mpisorona be, zay tsara, rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernankely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Iny efa nazavaintsika tamin'ny farany teo hoe ilay fitoerana masina tany an-danitra zavatra anankiroa no mamaritra azy. Voalohany tsy natao tanana izy tompoko, ny faharoa tsy isan'izao zavatra ary izao. Dikan'izay tsy azonao atao amin'ny teny frantsay no hitenenako azy materializena ny fitoerana masina any an-danitra hoe zao nisy tety ambony tany dia misy an'izay koa any an-danitra. Tsy azo atao an'izay ilay izy satria eto ny ten'Andriamanitra mazava be hoe tsy isan'izao zavatra ary izao ilay izy sady tsy natao tanana. Ajanontsika eto any amin'iny fa iresaka ny amin'le hoe Kristy mpisorona be rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy niakatra any an-danitra. Aika Jesosy niakatra any an-danitra, mpisorona be izy, mpisorona be.
dia ny nataon'i jesosy dia voalazany eo tsy mba mitondra raha nosolana raha nyjanakomby izy fa ny raha ny tenany zero tsara rehefa vita lefa natitra tety ambony tany dia niakatra any an-danitra izy nitondra ny raha ny tenany izy izy ary niditra indray mandeha ho ao amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanafotana mandrakizay dia iny le amafisin'ny Romanina 9 ny 9:1-3 zay efa matetika ny vakitsika izy io dia milaza le ten'Andriamanitra amin'le Romanina 9:4-3 Romanina 9:4 teny 9:4 Romanina 9:4 ny 9:4 zao ny vaky ny teny iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika zay le hoe Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra mipetraka eo tanana ankavan'Andriamanitra inona ny ataony eo mifona ho antsika amma mpisorona be azy satsay amma mpisorona be azy indray mandeha zay tsara marehana namana dinao indray mandeha izy izy matsavasaka niditra indray mandeha fa tsy isan-taona ohatran'le fa tsy isan-taona tsy isan'andro ihany koa tahaka nataony mpisorona tsy mpisorona izy fa mpisorona be Jesosy fa tsy mpisorona zany hoe manao fifonana indray mandeha izy ary manao fanavotana indray mandeha ho an'ny olona mba ao fanavotana mandrakizay ndao jerevantsika ary namanadinao zany le hoe inona kay ny zavatra miseho ary ao amin'le fitoerana masina ao masina indrindra zany tsika zao io manatrika ny fiara-ny fanekena satria zay ny fanakao satria fiara-ny fanekena zay misy ny 10 ao anatiny ny rakotra fanaovana fanavotana sy ny himana sy ny ohatran'izay ao anatin'le fiara-ny fanekena ina ny hevitra an'izay zavatra zay zany hoe Jesosy zany dia mpisolona be izy ao amin'ny masina indrindra izy manatrika ny fiara-ny fanekena izy misy ny 10 inona ny hevitra zay ndao amaky ten'Andriamanitsika Hébreu 5 no vakitsika Hébreu 5 dia vakitsika manomboka ny 9:4 ka hatramin'ny 9:7 Hébreu 5 ka ny 9:4 hatramin'ny 7 Hébreu 5 ny 9:4 hatramin'ny 7 fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana zay tandrindry ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy eo nyjaly matetika izy hatr'izay nanaovana an'izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany ary tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha ary efa afaka izany dia isy fitsarana dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanolony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena zay mahafinaritra be le teny misy zavatra vitsivitsy zava-dehibe voalazanao amafisiny aloha zany le hoe Kristy dia niditra tao amin'ny fitoerana masina tsy natao tanana amafisiny zay ary iseho eo anatry an'Andriamanitra azy izy aiza io ao amasina indrindra iseho eo anatry an'Andriamanitra ankehitriny ho atsika zay le hoe mpisolona be izy mifona ho atsika manao fanavotana iseho anatry an'Andriamanitra ankehitriny ho atsika dia ozy izy tsy mba niditra tsy mba nanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisolona be teto an-tany zany io zay miditra amin'ny fitoerana masina isa-taona
fa raha izany ozy izy mitondra ny rany zavatra hafa fa raha izany ozy izy dia tsy maintsy io nijany matetika zay le zany indray mandeha maty jesosy zay ihany ampy le fanatitra zanak'ondry indray mandeha fa tsy matetika isa-taona mpisorona be tamin'ny teto an-tany isa-taona zay fa jesosy indray mandeha any no nanatitra ny tenany dia ampy hojerevantsika zay naminadinao rehefa aorena kely ao ny hevitra an'izay inona ny dikan'izany dia rehefa nanatitra ny tenany izy indray mandeha mba hanafanany io taozy izy mafisandrabe ao nandihy fena am'roapolo fa raha zany dia tsy maintsy honjaly matetika izy hatrizay nanaovana zao tontolo zao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao tontolo zao tamin'izao andro farany zao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany tenany zay le zany le ataon'i jesosy ao amin'ny masina indrindry manafaka ny ota manafaka ny ota zay le fanavotana zany zay dia ao amin'ny andihy fafito am'roapolo atahaka izany ozy izy atahaka ninona nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka zany ino tsara am'izay rehefa afaka zany dia isy fitsarana eo am'izay tsika any aike zany le zavatra miseho amin'ny efitra masina indrindra misy zavatra tena maro miseho ao voalohany ao masina indrindra jesosy manafaka ny ota zay manafaka ny ota indray mandeha manafaka ny ota indray mandeha izy no maty sady zay dia manafaka ny ota misy ona tren'andriamanitra ho atsika mifona ho tsika ozy izy na manao fanafotana fa miaraka am'izay dia ozy izy voalazany andihy fafito am'roapolo rehefa afaka zany dia isy fitsarana fa inona ny dirany fitsarana dia zay le hoe mifanaka ao amin'le masina indrindra fiara nyfanekena inona ny ao amin'ny fiara nyfanekena didy folo ny ao amin'ny fiara nyfanekena zany hoe jesosy ao amin'ny masina indrindra manafaka ny ota fa miaraka amin'izay izy ny tsara ihany koa izy isy fitsarana satria mijoro eo anoloany didy folo izy mijoro eo misehoana tren'andriamanitra izy ary eo anatrehan'ny didy folo mifona ho atsika mifona ho atsika ndao amafisika zay namanadinao ao amin'ny toko fafolo hebreo toko fafolo dia vakitsika ny andiny fa raika ambiny folo ka hatramin'ny andiny fa valo ambiny folo hebreo toko fafolo ny andininy fa raika ambiny folo hatramin'ny andiny fa valo ambiny folo hebreo toko fafolo atombokontsika amin'ny andininy fa raika ambiny folo ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao fampimpivavahana sy manatitra n'ireny fanatitra ireny matetika izay tsy mahasitra ny ota fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ao mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo taranakavan'andriamanitra ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panaony ny fahavalony ho fitoeratongany fa ny fanatitra iray ihany no efa nanatanterahany ho mandrakizay zay olona hamasinina ary ny fanamasina koa dia manambary zany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka zany andro zany hoe Jehova ataoko ao am-pony ny lalako sady ho ataoko ao an-tsainy dia eo koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony mazava tsara ny mpisorona rehetra zao izy dia isan'andro mitsangana isan'andro manao fanompoam-piavahany sisisy izy kosa andeha faharoambe folo fa izy kosa jesosy rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota dia efa mipetraka eo an-tananakavanana zay le hoe ao amasina indrindra izy ao amasina indrindra jesosy manao fanafotana hatramin'izao izy izy ka miandry izy mandra-panao ny fahavalony ho fitoeratongony inona ny tian'olona zay rehefa vita ny fanavotana ataon' jesosy ao amin'ny masina indrindra dia tanteraka amin'izay io mivoaka ao izy
dia hanatanteraka an'io ten'io hanao ny fahavalony ho fitoeratongony fitoeratongony dia io lay voalaza ao amin'ny toko fahasivy le tapany farany andiny farany eo amin'ny toko fahasivy andiny fahavalo amby roapolo zany dia ozy izy hoe dia tahaka zany koa Kristy rehefa natotra indray mandeha hitondra an'io tany maro dia iseho fandroany dikan'io ne namanadinao ivoaka amin'ny efitra masina indrindra izy nydikany iseho fandroany izy ivoaka ao izy tsy amin'ny ota ozy izy amin'izay miandry azy ho famonjena rehefa mivoaka ao masina indrindra Jesosy tsy amin'ny ota intsony efa nesorony ny ota zay efa nesorony ny ota efa vitany fanafotany hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony izy dia zay ny le asehony tamin'ny fitoerana masina teto tany rehefa mivoaka tao amin'ny fitoerana masina efitra masina indrindra mpisorona be dia afaka ny ota dia inona ny ataony alaina le osy anankiray zay ho an'ny Azazela dia apetrany eo amin'io lohany ataony eo amin'le osy lahy mantsy osy lahy ho an'ny Azazela ny tanan'le mpisorona be dia alefana anefitra ilay osy lahy mampiseho ny isa-tanany iny fahavalony hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony izy rehefa mivoaka avy eo amin'ny efitra masina indrindra vitany fanafotana fa ndao raisitsika amin'izay le hoe fitsarana dia ozy izy andiny fefitra ambin'ny folo fa fanatitra ray ihany nefa natanterahany ho mandrakizay zay olona hamasininy toko fahafolontsika andiny fefitra ambin'ny folo zay olona hamasininy aika zany le ataon'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra fanamasinana le fanalana ny ota dia tsy na fa fanamasinana zay ne namanadinao ny atao olona masina ne tsy isota sady zay tsy isota intsony zay natao hoe masina dia zay le ataon'i Jesosy ao masina indrindra kay amin'izao fotoana izao manala ny ota izy manaisitra ny ota izy zany hoe manamasina antsika kay izy dia ina dika hoe fanamasinana dia ndao toy izy antsika izy mahafinaritra be andiny manaraka ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika fa rehefa voalazany hoe izao ny fanekena ataoko aminy rehefa afaka izany andro zany zay leo tsara rehefa afaka izany andro zany ho Jehovah inona zavatra ataon'i Jehovah ho ataoko aopony ny lalako sady hosoratako ao an-tsainy inona ny zavatra iseho inona ny zavatra hoe rehefa afaka zany andro zany andro inona le hoe rehefa afaka andiny fafito ambin'ny folo milaza azy dia ho koa izy ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony fa maninana tsy ho tsarovana intsony ny fahotany sy ny elony andiny favalo ambin'ny folo ary rehefa misy famelana ireo dia tsy misy fanatitra no ny ota intsony zay mahatonga ny hoe indray mandeha tompoko no manao fanafotana Jesosy indray mandeha famelana ny ota mandrakizay rehefa misy famelana an'ireo izy navelana Jesosy ny fahotanao indray mandeha tsy misy fanatitra no ny ota intsony ary ina zavatra miseho ho ataon'Andriamanitra ao am-ponao ny lalàny ary soratana ao an-tsainao inona ny dikan'izay tsarainy ianao ny dikany tsarainy ianao ny dikany tsarainy eo anatria lalàn'Andriamanitra dia le fiainan'le olona zany amin'izay fotoana izay manoloana ny didy folo marina izy satria voalohany voavelany elony faharoa ny lalàna ao an-tsainy sy ao am-pony zany hoe iainana zany ny didy folo zay nela izy iaina ny didy folo dika zay tsy voaheloka izy ny dikany tsarainy izy ary tsy voaheloka izy amin'izay fotoana izay dia izay le atao hoe fahamasinana natao hoe fahamasinana dia tsy isota ahoanany hoe tsy isota ny aina mifanaraka amin'ny didin'Andriamanitra zay natao hoe tsy isota lasa fiainan'le olona ny didin'Andriamanitra io ho ataoko ao am-pony ny lalako ary soratako ao an-tsainy rehefa afaka zany mahafinaritra be rehefa afaka zany andro rano izy Jehovah rehefa afaka zany inona rehefa afaka zany
le famelana ny eloka le fifonana ataon' jesosy rehefa afaka zany dia hosoratan'andriamanitra opo ny lalàna dia ataonao tsaina ihany ko dina zavatra miseho tonga amin'izay le jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany ao nefa akeo amin'izay jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany toko faharoa andininy voalohany zao nyvaky ny teny jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany anaka zany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy anotanareo ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia jesosy kristy ilay marina zay zany ny mahatonga n'io teny io anaka zany zavatra no soratako aminareo mba tsy hanotanareo mazava be mba tsy hanotanareo dia raha mamakytsika ny eo ambonin'io namanadinao toko voalohany ny andininy fa 7 dia ahoana zy izy ny zavatra fahina zavatra miseho ao amin'ny toko voalohany andiny fa 7 maninona no miteny hoe zany nosoratana mba tsy hanotana intsony fahina zavatra niseho ao amin'ny andininy fa 7 toko voalohany jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fa 7 zao nyvaky ny teny ary raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay ke ny zavatra niseho raha miaiky ny fahotantsika sika dia mahatoky sy marina jesosy le mpisorona be zay manao fanavotanao tsika manaikitra ny ota mifonao tsika mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra impiry indray mandeha manao fanavotana dina zavatra miseho rinan'izay le toko faharoa amin'izay izany zavatra no soratana mba tsy hanotanareo intsony inona dikan'izay ataoko opony milalako jehovah ary soratako ao an-tsaina mahafinaritra raha misy manota ozy izy anefa ohatra milaza zany hoe mety mbola manota ihany ve zany satria zay miteny hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'irayntsika dia jesosy kristy inona ny tiany olona zany hoe raha misy manota somary miditra kely fotsiny amin'ny teny grika zany nandikana baiboly dia teny hoe le teny hoe raha amin'ny teny frantsay hoe si dia amin'ny teny grika izy io dia hoe eanina zay nilazana azy andikana azy fa ny dika teny azo aomena an'izay teny zay dia hoe amin'ny teny frantsay l izy tenako amin'ny teny frantsay dia azavaintsika amin'ny teny gasy dia hoe si éventuellement ozy izy zany hoe raha dikatsika tsotsotra la izy dia hoe raha sanatrian'izany misy manota dia manana solovava tia no lazaina amin'izany tompo dia tsotra ihany rehefa navelan'andriamanitra ny elokontsika ny aiky ny fahotantsika ka navelan'i jesosy ny elokontsika ary ny diovontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny fiainantsika aorinan'izay tsy sota intsony tsy manota intsony zay le zavatra amseho dia zay le hoe fanamasinana dia zay mahatonga le hoe mitombo amin'ny fahamasinana zany tsika zany hoe miaina araka ny didin'andriamanitra tsy manota miaina araka ny didin'andriamanitra ao am-polo lalàna soratana ao an-tsaina dina zavatra teneny davida mahafinaritra be neny teny davida zavatra efa niaina davida ane za zavatra any ina narovany zatovy lalaka le tsy voaloto fitandremana araka ny teninao aiza le teny ao am-po ao an-tsaina fitandremana araka ny teninao dia voaro tsy ho voaloto lalaka le anao mahafinaritra be le izy zay le hoe fanamasinana zany zay dia fitiantsika le izy satria fitsarana miresaka fitsarantsika teo hoe jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra sady mifona izy manao fanavotana no mitsara ihany ko izy satria zay le volazany hebreo toko fa 7 ary rehefa afaka zany androany izy izy dia isy fitsarana ndao jerevantsika kely ary makasika le hoe fitsarana ao amin'ny petera voalohany any no
ndea ovakitsika petera voalohany toko fefatra andininy fa 7:20 petera voalohany a toko 7 ka ny andininy fa 7:20 zao ny vaky ny teny petera voalohany toko 7 ka ny andininy fa 7:20 fa tonga ny andro iantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra ary raha miantomboka amintsika izany dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaky ny filazantsara'Andriamanitra. Mahafinaritra zavatra anankiroa no raisika ao. Tonga ny andro iatombohan'ny fitsarana atraiza izy hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra, hatrao amin'ny ankonan'Andriamanitra miatomboka amin'ny fitsarana. Inona ny atao hoe ankonan'Andriamanitra? Dia io ihany manazava anazy. Ary raha miatomboka amintsika zany, le ankonan'Andriamanitra zany io miatomboka amintsika zany izy dia hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara'Andriamanitra. Dikan'izay ny atao hoe ankonan'Andriamanitra dia ireo izay manaiky ny filazantsara dia miatomboka amin'ireo olona reo ny fitsarana. Ny olona izay manaiky ny filazantsara, ny olona izay milaza fa mino an Jesosy. Galatiana toko 4:9 fa 4:20. Galatiana toko 4 ka ny andininy fa 4:20 zao ny voalaza. Galatiana toko 4 dia eo amin'ny andininy fa 4:20 fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy. Fa ianareo rehetra izy dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana. Finoanan'izy Kristy Jesosy. Misy resaka fiangonana avy eo namana dinao tsy idirana fiangonana io. Ary eo no mahadiso hevitra ny kristianina betsaka. Satria izy mihevitra fa mino an Jesosy kanefa tsy tsapany hoe tsarainana izy zao n'izy no tsarainy. Satria amin'izao ankehitriny izao Jesosy no masina indrindra. Amin'izao ankehitriny izao ne Jesosy no masina indrindra. Mbola tsy mivoaka ao izy fa rehefa mivoaka ao izy dia hanao ny fahavalony ho fitoeran-tongony. Dikan'izay mbola ao masina indrindra Jesosy amin'izao fotoana izao. Dikan'izay mandalo fitsarana. Zay mandalo fitsarana ny ankonan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Iza ny ankonan'Andriamanitra izay manaiky ny filazantsara. Iza ny atao hoe manaiky ny filazantsara izay mino an Jesosy. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra. Iza ny atao hoe zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an Jesosy. Niza tompoko rehefa kristiana milaza fa mino an Jesosy tafiditra anatiny avokoa. Dikan'izay tsarainy izy amin'izao fotoana izao. Mandalo fitsarana izy amin'izao fotoana izao. Tsarainy Jesosy io. Ary Jaona toko 5:2 dia manamafy an'izay hoe Jesosy ilay mpisolona be ao amin'ny efitra masina indrindra sady mpanalalana izy, mpisolona be izy no mpitsara ihany koa izy. Ao vakitsika azy. Jaona toko 5:2. Jaona toko 5:2. Fa ny iray aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. Say mahafinaritra izy azotsika tsara amin'izay zany ka zavatra miseho any an-danitra amin'izao fotoana izao hoe inona le zavatra ataon'i Jesosy ao masina indrindra any an-danitra. Indraindray ny mahazatra antsika zany dia le hoe mifona izy, mifona antsika. Fazadina fa mitsara koa izy ao masina indrindra, mitsara koa izy amin'izao fotoana izao. Sady mpisolona be izy no mpitsara izy. Dia ianao zany miaraka amin'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra, manatrika ny efitra masina indrindra, sady avotan'i Jesosy ianao, izay le manao fanavotana izy, mifona ao anao izy, no tsarainy ihany koa ianao. Fa mahafinaritra namana dinao amin'le hoe mitsara izy. Dia le toko sy andeha vakitsika amin'ny Jaona voalohany toko 4:2 hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'iraitsika Jesosy. Sady Jesosy no mpisolona be, Jesosy no mitsara, Jesosy no solovava. Zay ny mahatonga le hoe Kristy fahamarinantsika. Kristy fahamarinantsika. Tena tsisy vahaolana ao antsika mihitsy afa Jesosy Kristy. Tsisy vahaolana.
satria izy sady mpisorona be mifona ao tsika no mpitsara nkeo izy tsaraintsika amin'ny alalany didy folo tsaraintsika amin'ny alalany didy folo no mpisolo vavantsika koa izy amin'izay fotoan'izay. Ia, mahafinaritra le fanazavana raha ohatra hoe miezaka mampita manao maka ohatra ny tribonaly sy atrehantsika ty-tany zany tsika manahoana re zany kisarisary zany hoe eo le fitsarana, eo ny mpitsara, eo ihany koa ny mpisolo vava, le mpitsara ihany no mpisolo vava anankiray ihany. Dia inona ny tombony hoentin'izay ho an'ny fiainantsika rehefa mahazo an'le tombotsoan'ny voavela eloka isika ao anatin'izany rehetra izany. Dia izay mahatonga ty teny amin'ny Romana toko fahavalo ty andihy voalohany. Romana toko fahavalo andihy voalohany. Zao nefa akitsika Romana toko fahavalo ny andininy voalohany. Romana toko fahavalo ny andininy voalohany. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy Jesosy. Zay. Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy io izy. Tsy misy fanamelohana. Dia izay mahatonga le loha hevitra niraisitsika hoe Kristy fahamarinantsika. Kristy fahamarinantsika. Zay. Tsotra be. Tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy. Isika zanak'Andriamanitra, akonan'Andriamanitra, tsaraina, mino an' Jesosy, manaiky filazantsara, tsaraintsika ao amin'ny efitra masina indrindra, miaraka amin'i Jesosy. Manoloana ny didy folo. Fa zao tsy misy fanamelohana ho an'izay amin'ny Kristy. Satria izy sady mpanalalana, mpisolona be, manao fanavotana, mpitsara, sady mpisolo vava. Ny fahamarinana zany no entintsika mankao amin'ilay efitra masina indrindra. Zay indrindra. Izy miantoka ny fahamarinantsika amin'izay fotoana izay. Inoko fa dia nazahoanao tombontsoa, fahalalana ary azonao amikirana izany fandaharana izay niarahantsika teto izany nandritra ny andro maromaro. Inoko fa hitondra ihany koa fanavaozam-piainana satria raha manaraka tsara n'ilay zotra n'ilay drafim-panavotana hatrary amin'ny fiandohana isika dia ho antsika ny nanaovana n'ilay drafitra ary tombony ho antsika izany famonjena ho antsika, fiainana mandrakizay ho antsika no tanjona. Fanontaniana manitikika rehefa mijery an'ilay kisarisary n'ilay fitoerana masina pasteur dia ohatrany mahatsiaro an'ilay fivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta. Dia ohatrany raha seho zany ilay sarin'ny fitoerana masina ohatrany mitovitovy. Misy fandraisany amin'ilay lalana ny voahan'ny Israely amonjy ny tany Kanana. Asa na mitombony izay fijery izay na tombatombana fotsiny. Ia, raisika izay famelohan'izay dia tiako amafisina kely na manadino ilay ataontsika hoe dingana. Dingana. Hoe niaingitsika avy tamin'ilay olona izay nanota dia nitondra ilay zanak'ondry dia nieky ny fahotany dia namona ilay zanak'ondry teo amin'ny altara, avy eo nandalo ny tavy fisasana, fanadiovana, avy eo niditra ao amin'ny efitra masina, mofo aseho, fanaovan-jiro, fahazavana, didikazo manitra, mivavaka, sady zay. Zay Jesosy no mivavaka ho antsika, zay le izy. Ary avy eo efitra lamba. Nafindra tao amin'ny efitra lamba le fahotana, le raha. Avy eo tritra le efitra lamba, maty Jesosy Kristy noho ny fahotan'le mpanota, manatrika ny masina indrindra izy ankehitriny. Zay le dinga zay fa misy an'ity toko sy andihy ity namana dinao ndao vakitsika. Hebreo toko 9 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 9 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Hebreo toko 9 ny andininy 4 hatramin'ny 9. Fa zay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa naray ny fanahy masina. Ary efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy nerin'ny fiainana ho avy. Nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azo fahamenarana. Zay mahatonga nanazava-kely le dingana teo miainga avy ary mandroso tonga ao amin'ny efitra masina indrindra. Misy fitsarana. Tsaraina.
sy amasiny zay le izy diovina ndray mandeha diovina de ozy izy eto izay efa noazavaina indray mandeha olona zany io olona zay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ahoana moa zany aiza ho aiza zany zao am'le dingana zany zavatra miainitsika zany efa namakivaky ny tao amin'ny fitoerana masina zany izy am'zao efa nandalo an'le altany zany zao fanaovanjiro mihitsy satria fanamasina tonga ho fanaovanjiro satria mampiseho le solika fanahy masina fa le tavany koa mampiseho ny fanadiovana atao batisa de eo amin'ny batisa de ozy izy ny asa-paosao toko faharoa andivavalo amin'ny telopolo mibebary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray fanomezana dia ny fanahy masina eo amin'le tavy izy de efa nahazo an'io efa tonga tao amin'le tavy koa zany izy ary efa niditra tao amin'ny efitra masina efa nanandrana ny fiainana ho avo izy izy nanandrana ny fiainana ny teny tsara an'Andriamanitra inona le teny mofo ihany koa io mahafinaritra le ny baiboly efa nanandrana an'le teny izy nihinana an'le mofo izy zany ary nanandrana koa ny hery ny fiainana ho avy kanefa mihitsy io nefa inona zavatra nyseho tamin'le olona niemotra izy tompoko niemotra inona nateo niemotra namana dinao miverina tamin'le lalana teo izy miverina efa tonga teo izy fa niverina nakary de ozy izy ny baiboly tsy misy rehefa zay zavatra miseho izy tsy azo avozina ho amin'ny fibebahana tsy azo avozina indray fibebahana satria naninona manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny maka zanak'ondriny mandeha zay le hoe efa tonga tato izy de niemotra miverina de aka zanak'ondrinay ve izy fandroa de amona an'le zanak'ondrinay de zay ty teny ty azy zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe isika tsy naman'izay niemotra mazava be iny Hébreux toko 10 malaza ny tsy nama zay niemotra ho amin'ny fahaveresantsika ndao resitsika ary le zanak'Israely raha jerevana tokoa ny dian'ny zanak'Israely dia mampiseho ny dingana zay voalaza amin'ny zay amin'ny fitoerana masina mampiseho inona le dian'ny zanak'Israely voalohany tao Egypte izy andivo sady zay andivony Egyptiana mampiseho fanandivozany fahotana sady zay andevo zay manompo niota zay manota dia andevo niota zay manota dia andevo niota avy eo nafahana izy tao Egypta ny fomba nanafahan'Andriamanitra azy tao Egypta tamin'ny alalan'ny zanak'ondry paska zay mahafinaritra maka zanak'ondry anankiray ny isatrano de mamono an'le zanak'ondry de alaina an'le raha dia atetina eo amin'ny tolambaravara zay na afaka ny zanak'Israely zay tsy nanana an'le zanak'ondry sy zay tsy namono an'le zanak'ondry de maty zay ringana zay tsy nanana an'le zanak'ondry na namono anazy mampisionina le zanak'ondry ny finoana Jesosy le altara eo amin'ny altara zany zao tsika tonga amin'ny altara tsika zany zao avy eo maty ny zanak'ondry afaka ny zanak'Israely niala tao Egypta nandalo n'inona izy ranomasina mena aitsika zany zao fisasana Korintana voalohany toko 10 manamarina an'izay ndao mamarintsika fa ohatrany hoe mitatsara fotsiny tsika izy marina ve za Korintana voalohany toko 10 milaza azy ny andininy voalohany sy ny faharoa Korintana voalohany toko 10 ny andininy voalohany sy ny faharoa fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina zay natao batisa tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra
le tavy an'io e le tavy sa tsy zay nandalo teo amin'ny tavy ny zanak'Israely ranomasina mena avy eo afaka ny ranomasina mena ny pita ranomasina mena zany tonga ny anefitra amin'izay inona zavatra nyseho tany anefitra tany tsisy hanina tany sady zay tsisy rano tany inona nomen'Andriamanitra anazy mana no nomen'Andriamanitra azy mofo avy any an-danitra dia hozisy indray Jesosy amin'ny Jaona 5 izao no mofo velona zay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty zay rehetra mihinana azy Jesosy kay le mofo nidina avy any an-danitra zay nasion'le mana zay nomena ny zanak'Israely tany anefitra le mofo efa aiza zany zao izy zareo efa ao amin'ny efitra masina anie zany zao diany zareo e efa ao amin'ny efitra masina sady zay misy ny mofo avy eo misy ny jiro ino koa zavatra nyseho tany anefitra zay nasaina nanangana ny tabelina kely izy sady zay dia inona zavatra nyseho rehefa amin'ny atoandro dia misy rahona eo amin'le tabelina kely fa rehefa amin'ny alina dia mivadika afo eo amin'le tabelina kely manazava sady manafana amin'ny alina any anefitra mangatsika hoe dia sady manazava ny manafana iza le asehon'le afo Jesosy ane no asehon'le afo eo amin'le tabelina kely le fahazavana fanaovan-jiro sady zay dia mahafinaritra izy zanak'Israely zany kay efa niaina tamin'ilay dingana tao amin'ny efitra masina madrafitra ny fanavotana azy zay madrafitra ny fanavotana azy avy eo iroso amin'izay zareo ho any amin'ny tany Kanana sady zay ho any amin'ny tany Kanana inona zavatra nyseho nanomeny inona Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay 10 tompo manoloana ny 10 koa Jesosy eo amin'ilay nomena 10 teo amin'ny tendrombohitra Sinay taiza nomena ny 10 tany anefitra anie nomena ny 10 e tsy tany Egypta nomena ny 10 fa izy efa tafapitan'ny ranomasina mena tany anefitra efa hiditra ny tany Kanana nomena ny 10 aiza ny misy ny 10 raha le dingana ao masina indrindra ny misy le 10 e zany hoe ny dia zanak'Israely zany efa tonga tao masina indrindra ny zanak'Israely satria efa nanana ny 10 izy efa nomena ny 10 izy efa tonga tao masina indrindra izy hiditra ny tany Kanana izy tompoko dia tolo mito fa raika amin'ny 30 sy manaraka fa ny zavatra nyseho teo zava-doza le nyseho teo fa rehefa tonga teo amorony tany Kanana ny zanak'Israely tsy netinetitra izy sady zay ny zavatra nyseho tsy netinetitra izy fa inona ny zavatra natao rehefa niverina le mpisavotany olona oatra n'izao anao sisisa ny zavatra natao miverina izy nakany amin'ny lalana nakany amin'ny ranomasina mena zay voalaza amin'ny Baiboly miverina dia zay le hoe miemitra izy tompoko dia rehefa miemitra ianao tompoko dia ozy izy Hébreux 4:9 tsy misy intsony fanavaozana indray ho amin'ny fibebahana tsy misy intsony satria manombo zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana zay natonga le hoe rehefa niemitra izy dia ozy izy Andriamanitra tsisy tafiditra amin'ny tany Kanana ianareo roa ihany tafiditra amin'ny tany Kanana Joshua sy Kaleba tamin'le vahoaka reo zay niemitra roa ihany zay le hoe tsisy fanavaozana fibebahana intsony ia mazava le sary noko fa nanampy anao atakatra n'ilay fahamarinana zay voalaza teo iny kisasary avy any Egypta niditra ny tany Kanana iny toko sy andininy ray novakitsika namina dinao amin'ny tianantsika n'izay rehetrarehetra zay dia vavakatsika tiany toko sy andininy zay mamintona n'izay rehetrarehetra zay Romanina 9 ny andininy fa 12 Romanina 9 ka ny andininy fa 12 zao no vaky ny teny fa ankehitriny
rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay zay famitena rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia efa tonga mpanompon'Andriamanitra ary manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany fiainana mandrakizay zay zany ny famitinana tompoko Jesosy manafaka atsika amin'ny ota amin'izao fotoana izao dia rehefa natao afaka amin'ny ota tsika dia tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana vokatra ho amin'ny fahamasinana dia ny farany fiainana mandrakizay ho tanteraka amintsika anie zany amen tao ivavakantsika raha inay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny teninao tena misaotra raha eo satria Andriamanitra tianay tokoa ianao misaotra Jesosy fa ianao dia manao fanafotana ao anay mandraka ankehitriny mbola tsy mivoaka amin'ny efitra masina indrindra ianao ka natanteraka ny teninao dia ny anao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao zany fa mbola ao amin'ny efitra masina indrindra ianao mifona manalalana manaisitra ny ota manao fanavotana ary mitsara ihany koa tompo tena atao fitsapanay zany eo amin'ny fiainanay ary aoka mba ho tanteraka amin'ny fiainanay tsirairavany ny asa zay ataonao ho anay ao amin'izany fitoerana masina indrindra any an-danitra izany amin'ny anaran'i Jesosy amen eny are mamparateny zay fa dia mbola isy loha hevitra vaovao indray raha antsika amin'ny pasteur André Paratena Fanera ary dia mankasitraka feno ny faharetanao nanaraka izany hatramin'ny farany samotain'Andriamanitra tsika mianakavy